antsodzay miatra amin'ny filomary karavalmanana mifanipaka ny hevitry ny sampomba ny fanjakana. EPP Ambody Afotsy tsy ampy ny mpampianatra ratsy ny fotodrafitrasa. Ady amin'ny Covid-19 tsy hitafita amin'ny olom-pirenena ny fanentanana. Alarobia faharoan'ny volana Desambra 2024 miraba tompo kilasy tongovavy tonga sao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny MBS indray ianao amin'ity takariva ity dia saina ampitiavana sy ampanajana ihany koa hanaraka izao vaovao zao hatramin'ny farany. Pejin'ny fanabeazana avy hatrany dia sekolim-panjakana maro ambaratonga fototra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no efa tena hita koka sy ratsy izay tsy misy ny fanavaozana sy ny fanatsarana azy ireny. Niazaka zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia manangana fotodrafitrasa vaovao ny tantaratra amin'ireny fotodrafitrasa efa nisy teo aloha ireny nefa dia tsy misy ny fanavaozana mihitsy. Nisy ny fanadihadiana manokana tamin'ity androany ity nataon'ny mpanao gazetiny MBS Ravirazafy Mahenina teny Ambody Afotsy teny. Antonany maro no tsy nisy fikojakojany ity EPP eto Ambody Afotsy ity, ela tsy niasa ny pompondrano, volana ihany koa eto ny toeram-pivoahana. Any anaty lavadrano no makarano, saingy tsy ampy ho an'ny filan'ny sekoly iray manontolo toy ny fanondrana ny zaridaina sy ny fanasana tanana izay tsy misy. 700 ny isan'ny mpianatra ato avy amina fianakaviana sahirana ny akamaroany, 9 hatramin'ny 12 iseo ny mpianatra isaky ny efitrano fianarana. Tsy ampy anefa ny mpampianatra eto anivon'ny sekoly. Dia misy mpampianatra firam anankiroa efa tena any anaty écran ny ministère amin'ny fampianarana zany izay efa nampianatra nandritra ny 5 taona sy 4 taona. Ary misy anankiray eo zany tena miasa tsitrapo, tena bénévole araky ny fitenenana mihitsy izay manolo tena ampianatra. Dia efa nampianatra 4 taona sy 5 taona dia miangavy sy mitalao amin'ny fanjakana maefa mba andray an'izy ireo mpampianatra fanjakana zany satria izahay koa dia tsy ampy mpampianatra zao ny classe de 9e tsy manana mpampianatra mihitsy fa dia mpampianatra mbola bénévole tena miasa tsitrapo koa no mitazona an'izy ireo ao. Ny classe de 7e atao aminay zany dia mahatratra 68 élèves izay mpampianatra anankiray no mitazona an'izy ireo. 59 izy ireo zao ny ao nefa tena hainareo tsara angamba zany hoe mampianatra ankizy madinika kely mpampianatra anankiray mpampianatra framy mpampianatra 11e mampianatra zaza 5 eo. Dia ireo mpampianatra framy tsy mandray karama ireo zany dia tena izy ireo tena mampalahelo satria tena tsisy azo atao. Kalitao no tadiavina eo amin'ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy azo idivirana nefa fa fahampangana goavana ary miantraika amin'ny faripaizan'ny mpianatra iray ny tsy fahampiana mpampianatra sy faratsy ny trano fianarana nomena azy. Mbola miady amin'ny arety ny isika amin'izao, betsaka amin'ireny sekolim-panjakana ireny anefa no tsy misy rano fitiovana ho an'ny hafa fa mbola avy any ivelany ny ahafahana nahazo fotodrafitrasa toy izany. Atao jeren'ny fanjakana sy ny ministera fotsiny sekoly taloha fitohizany asa-panjakana izay tsy misy, izay sakana ihany koa ho an'ny fampandrosoana. Tia metraka tantara ho azy manokana avy ny filoham-pirenena manangana sekoly fianarana amin'ny loko volomboasary. Hita eny amin'ny tabelen'ireo mpianatra ihany koa izany loko izany. Raha ampitso telo Desambra no andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana. Reconstruire en mieux na fanavaozana ho amin'ny tsaratsara kokoa izay ny lohahevitra amin'io fankalazana io andro raha ampitso io. Aiza ho aiza ny zon'ireo olona tra-pahasembanana eto Madagasikara mamaly izay fanontaniana izay ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala ity. Ny taona 2024 no nanao soni sy nahazo fankatoavana teo anivon'ny firenena mikambana ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana. Misy zo fototra 20 ao anatin'io fifanarahana io izay mazava ho azy fa isan'ny mankatoy izany sika eto Madagasikara. Ao anatin'ny lalàna misy eto Madagasikara nefa dia zo 4 ihany ny voarakitra ao. Ny zo azo fahasalamana, ny zo azo fanabeazana, ny zo azo fiofanana siasa ary ny zo ara-tsosialy izany hoe ara-kultoraly sy ny fahafana mivezivezy. Tsy hita taratra ao anatin'ny lalàna malagasy ireo zo 12 izay voadidin'ilay fifanarahana iraisam-pirenena. Ohatra fotsiny hoe zo tsy voalaza amin'ny texte antsika zany zao dia hoe zo amin'ny hisafidy malalaka izay toerana fonenana hipetrahany, hisafidy malalaka ny fiainam-pianakaviana
na izy iteraka ametra ny zaza isan-jaza na anambady sisisisisisy. Misy loha zay tsy voalaza ao anatin'ny texte koa dia indrindraindrindra ny zo ara-politika. Ny zo ara-politika zany a dia tsy voalaza ao anatin'ny lalànantsika nefa ny voalaza ao anatin'ny convention internationale. Dia raha hijery fotsiny za zao tsika hoe manana olona na ny olona manana fahasembanana rehefa hifidy ohatra. Ny jamba zao a rehefa hifidy dia tsy voaja ilay ataontsika hoe caractère secret ana vote satria rehefa mampiasa bulletin unique dia tsy maintsy mitady olona hicocher le bulletin unique dia zay ilay ataoko hoe tsy voaja dia caractère secret. Fa ankoatran'izay eto amintsika koa ny olona manana fahasembanana dia tena tsy mbola ao anatin'ny listre ny parti politique mihitsy ny ampiditra ny olona manana fahasembanana ao anatin'ny liste na candidaturany. Misy ihany eto amintsika lany hoe be ny tanàna fa dia tena amin'ny anarany tena manokana ny rotsahany zareo reny dia le zo ara-politika mihitsy zany mbola tsy voaja mihitsy eto amintsika. Isan'ireo zon'ireo olona manana fahasembanana fa tsy ao anatin'ny lalàna malagasy ihany koa ny zo hiaro amin'ny herisetra, ny zo tsy hiara ny fanambakana, eo ihany koa ny zon'ny olona manana fahasembanana ny vie privée. Satria matetika ny hita eto amintsika rehefa olona manana fahasembanana dia miditra amin'ny fiainan-doha zao rehetrarehetra zao, miditra amin'ny fianakaviana, miditra ny ray aman-dreny. Misy ohatrany hoe olona manana fahasembanana te hanambady dia miditra amin'ny fianakaviana hoe inona koa nanambadianao an'iny fa ino moa tsetsefiny fotsiny ianao, vonoany fotsiny ianao fa tsy ilaina manambady an'iny. Raha misy vehivavy manana fahasembanana miteraka dia alainy ray aman-dreny ianao rehefa tsy hitanao izay iainanao fa eto aty hotezaina eny zanakao sisisisisisa. Raha ampitso no hifampitoana eny amin'ny pariviana Analakely izy ireo anamarika ity andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana ity. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 sika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tsikaritra nefa dia efa saika tsy manao aro-tava intsony ny ankamaroan'ny olona eny an-dalana sy eny amin'ny fiarahamonina eny. Arak'izany dia nisy atrikasa nataony teo anivon'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana sy fikambanana iraisam-pirenena hijerena vahaolana mikasika izay. Mialy rary nombara sy Mathieu Princy no mitatitra ny andinindinizay. Mbola misy ny mamony ainy ary mbola maro ihany koa ireo voan'ilay valanaretina coronavirus araka ny tatitra mivoaka isaky ny farany herinandro. Tsy misy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana aron-tava intsona nefa ny ankabeazan'ireo olom-pirenena. Ny fomba nampitana ny hafatra eo amin'ny lafiny fanantanana no ahian'ireo mpitsabo sy tompon'andraikitra ho manontony izany. Nisy noho izany ny atrikasa natao fanatsarana io fampitakafatra io amin'ny olom-pirenena. Traikefa ho zaraina dia inona ny nety tamin'ny fanentanana natao tany aminy ary inona ny fanentanana izay nataony fa tena tsy nandeha mihitsy noho ny antony maro samihafa noho ny hoe tsy feteza amin'ny fanentanana ve sa noho n'ilay olona tsy nandray ilay fanentanana sa nisy zavatra hafa salovana ilay fanentanana ka nanjary adin'ny olona ilay fihetsika tokony hatao. Raha tsy teny fotsiny sika amin'izao fotoana izao efa miverina amin'ny fiainana andavanandro saingy noresahana hoe aleo apetraka tsara ihany ilay fiarovana dia ny fiarovan-tava fanasana tanana amin'ny rano-savony ny elanela saingy adin'ny olona izany. Tsika nefa mahita amin'izao fotoana izao fa mbola misy ilay trangana coronavirus. Raha samy mitandrina ny rehetra manomboka any amin'ny mpitondra ka hatramin'ireo vahoaka tsy ankanavaka dia ho voasoroka ny fisian'ny valanaretina coronavirus andihany faharoa. Raha ny hafatra ihany no hatsaraina fa ny olombelona mandray hafatra tsy hatsara dia tena tsy mety ny asanay tompoko. Dia ny ataonay izany amin'ny teny ity dia hitady ilay paikady rehetra ahafahana mampita hafatra ahoana ny atao mba handraisan'ny olona ny hafatra izay ho ampitaina amin'ny sehatra fahasalamana io resahako io. Tonga teto Antananarivo avokoa moa ny tompon'andraikitra amin'ny fampitakafatra avy amin'ireo faritra 12 nanatrika ity atrikasa izay mbola hitora ampitso ity. Misy vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolon'ny fitsarana voaray Androany. Fantatra fa nodimandry Androany ny procureur iray eo anivon'ny rafi-pitsarana manokana amin'ny sahanana rakolikoli na ny pôle anticorruption fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Misaona ny tontolon'ny fitsarana. Nodimandry Androany ny procureur eo anivon'ny pôle anticorruption na ny PAC any Mahajanga. Ny procureur Beberto Erso Rakotomavo. Aretim-bavony ny voalaza fa nitarika izao fahafatisana izao. Ny 13 oktobra lasa teo no napetraka ity PAC tany Mahajanga ity.
azo lazaina fa mpitsarana nanany maizy azy i Beberto Ersorakotomavo ary isan'ny adiny ametrahana ny tontolon'ny fitsarana madio mangarahara ary lavitry ny kolikoly. Tena malahelo lehibe mihitsy no fiapairana no nahazo anay fa ny procureur ny Paka Majangazy vao napetraka tamin'ny toerana tamin'ny volana farafaran'ny volana oktobra teo dia nodimandry tampoka ankeo maraina tamin'ny ray tany Majanty efa avy misy tsy fahasalama kely nandritra fotoana fohy. Dia amin'izao fotoana izao zao tena mahatsiaro mihitsy ilay fabangana satria tena sady efa tsy ampy ilay mpitary eo an-toerana nefa koa dia nilozan'ny namana dia tena tohina be mihitsy izay. Eza zao zavatra misy dia ho anao mbola miatratra fandeviana rehetra mbo zany zao fikarakarana fifanotronana fianakaviana dia aoriana kely zany handamina momba ny asany mahadanga zany satria manana toerana lehibe dia lehibe izy teo amin'ny andraikitra amina procureur azy teo an-toerana. Ary tena izy dia tena pilier mihitsy izy ny anisan'ny mpitsara tena nanana na izy azy mihitsy izy dia tena zay mahatonga le mampalahelo be amin'izao fotoana izao satria tsy vitany hoe pôle anti-corruption ihany zany no misy an'ilay fabangana lehibe fa tena ny fianakaviam-ben'ny fitsarana mihitsy zao lozana ohatr' azy tena misy fitraikany lehibe dia lehibe. Efa procureur général teo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany tany Vatomandry sy Ambatondrazaka moa ny tenany no voatendry isahana io andraikitra teo anivon'ny Paka tao Mahajanga io. Mbola tsy nivaly akory ny varam-panadinana baccalauréat dia fa nijery ny lalam-piofanana mety sahaza azy ireo tanora eto Madagasikara. Ho fanampiana ireo tanora ireo dia nisy ny salon des études supérieures izay nokarakaraina teo anivon'ny fikambanana Mada Jeune teny amin'ny Carleton Nosy teny androany. Nanatrika izany fotoana izany Mialy Raronombana sy Mathieu Princy. Maro tamin'ireo tanora vao afaka fanadina baccalauréat no nifampitaona teny amin'ny salon des études supérieures teny Nosy androany vao maraina nijery sy nisafidy ny lalam-piofanana mety amin'izy ireo ho amin'ny fianarana ambaratonga ambony. Andiany fahasivy-ambin'ny folo ity hetsika ity ary université tsy miankina 7 no nandray anjara tamin'izany. Ahitana toeram-pampianarana ambony maro be ity, misy ny avy eto Madagasikara dia misy ihany koa ny avy any ivelany. Amin'izao fotoana izao filera eo amin'ny 100 mahery ny azony ankizy safidianana zany ho an'ilay izay tsy afaka manatsika ny salon dia misy an'ilay boky kely izay ahafahany zareo manana safidy satria ao anatin'iny voalaza ao anatin'izay boky kely izay daholo ny hoe rovina ny fidirana inona ny filera ny établissement tsirairay avy ny numéro téléphone zany hoe ny information rehetra mba ahafahan'ilay ankizy manao an'izay safidy zay. Ny lalam-piofanana momba ny fitantanana na ny filière gestion no tena nahasarika ny ankabeazan'ireo tanora indrindra fa ny tovovavy. Nisy tamin'izy ireo ihany koa no manam-paniriana ny anaraka lalam-piofanana roa indray miaraka saingy noho ny tsy fisian'ny fahafahana dia tsy maintsy misafidy. Manao gestion dia mijery hoe ohatrany ahoana ny parcours atao amin'ilay izy dia mijery hoe aiza ny école metimety kokoa mifaranaraka amin'ny fahaizako sy ny ohatr'izany dia ny zavatra tiako koa gestion tsy mety ao anaty fahafahana dia zay ananana ny afaka hidirana aminy ihany. Ie nahita ihany izay be dia be ny tao dia PDV efa mbola ho safidiana rehefa mbola eritreritra zany hoe izy amin'ireo no ataonay. Ny saram-pianarana misy tena lafo fa oui abordable ihany izy. Satria za te hiditra resaka douane any amin'ny resaka douane transité douane dia gestion tsaratsara kokoa raha ohatra ny hoe hiditra mombamomba an'izay. Manavanana analy eo amin'ny scientifique zany dia ilay informatique an'izay moa efa fahazarany mety hoe takatakatsany ray aman-dreny azy zany takatsany satria mba za koa zany mba manampinampy kely anazy mba hoe miasasa kely. Maro amin'ireo tanora ihany koa no liana te hanohy fianarana ny ivelany. Ny lalam-piofanana momba ny varotra sy momba ny lalàna indray no tena mahasarika azy ireo. Tsy ny ray aman-dreny rehetra nefa no manana fahafahana anao izany. Mitetina 9 € na 720 tapitrisa ariary mahery ny saram-pianarana herintaona raha ho an'ny Maurice. Ankoatra izay dia mbola manomana farafahakeliny 5 ariary isam-bolana ho amin'ny hofatrano ireo ray aman-dreny.
Hatreto aloha dia tena mbola betsaka ny malagasy manana ny fahefana zany hoe ampianatra ny zanany surtout ny atao aminay zao tany Maurice no tena betsaka lasa tany. Ny diplôme international dia zany hoe sady misy pays francophone na dia anglophone. Manampy amin'ny mpianatra zany zay miorienté amin'ny mpianatra makany ivelany dia tsy takina vola iny fa maimay-pona. Commune iray mandroso noho ny fisian'ny fanampiana avy any ivelany ny commune Ampita Tafika. Betsaka ny foto-drafitrasa vita noho izany ary tsy miandry ny tohana arabola avy amin'ny fanjakana izy ireo fa ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana anglisy ary vondrona eropeanina maro samihafa no mitantsorika ao anatin'izany. Ary ao anatin'ity fanady adiana hoetiny Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince ity ny andinindinizay. Ny fahaizana mifandray amin'ny any ivelany no vahaolona tena ahafahana manangana foto-drafitrasa ho an'ny vahoaka amin'izao. Tsy lara-pamehana ho an'ny fanjakana ny marary ny vahoaka toy ny famahana ny olan-drano, ny fijerena fisontro ny vidim-piainana, voatery mitady fiaraha-miasa hafa ny eny fotony, izy sy ny tamberina ndraikitra amin'ny hetra ilaina amin'ny vahoaka. Tena ny akamarony fa matsimbola avy any ivelany avokoa satria ny commune Ampita Tafika hatramin'ny 12 taona ny tantanana dia niezaka nitady mpamatsy vola atao hoe eo ny fanjakana dia mpamatsy vola ivelan'ny fanjakana ihany koa. Izay amin'ny herintaona zareo anglisy hanao ny EPP ary Ambomahintsy sy ny Tsabotsy kely misy 4 salle de classe koa efa nekeny zareo mpianatra anglisy ho atao amin'ny herintaona. Izany hoe tena miantanta amin'ny fanjakana fa ny fanjakana koa moa malala fa misandrahaka be Madagasikara. Raha ny tena marina zao dia hoe ny Union Européenne, ny Frantsay ny tena anisan'ny manosika ny commune Ampita Tafika amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha vinavina avokoa ny ao anaty lalàna ny teti-bola ho an'ny taona ho avy izay ahina tsy ho tratra hoy ny avy ao anivon'ny firaisamonim-pirenena. Amin'ny ambangivangony ny fanarenana ny toe-karem-pirenena izay nahita faisina noho ny Covid-19 ho tratra avy araka izany vinavina napetraka ao anaty teti-bola mpanjakana amin'ny taona ho avy ho 4,500 ny tahatombon'ny toe-karena ary ny tombana ho 4,200 ny fisotro ny vidim-piainana. Vahoaka miaina ao anatin'ny tsy fisinasa mijaly rano ambany fahefamividy ary sandam-bola mitotongana no misy amin'izao volana Desambra farany taona izao anefa. Eo amin'ny lafiny sosialy hatrany dia tsy ny any atsimo ihany no fahirano amin'izao fotoana izao na ny mponina eto Antananarivo fa ny any amin'iny faritany Mahajanga iny ihany koa satria dia fokontany iray ao Mahajanga no mijaly rano sy fahirano tanteraka. Raha araka ny fanady adiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS any Antoerana dia vovo iray no ampiasain'ny olona amina fokontany iray izay misy olona manodidina ny 300 isa. Fanady adiany Sam Razafy Mamonjy. Tsy misy rano fisotro madio, tsy zarizary ihany koa ny fiainam-ponina eto amin'ity fokontany ny Ambalatany be fotaka amin'ny commune rurale ny Bonamaro Mahajanga faharoa. Ho an'ny fokontany ny Ambalatany vakiparitra voalohany dia vovotokana monja no azo ampiasaina ankehitriny ho an'ny mponina miisa mananaka hatrany amin'ny 700. Matanteraka ilay vovofakan-drano izay fanampiny ka sahirana ny mponina amin'ny vovo io. Vovotokana izay tavela no ampiasaina amin'izao fotoana izao. Tsy maraka amin'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro ny rano, tsy vitany hoe efa maloto fa mbola tsy ampy ihany koa indrindra amin'ny fotoana ianaran'ny mpianatra. Rihitra tanteraka ka miandry adi-pamitaranandro maromaro vao misy rano indray. Misy mihitsy aza dia raha iandry maninditra be zao dia tsy mahazo rano. Miamitombo ny isam-ponina tsy maraka ny filanan'ny rano mpampiasa amin'ny fiainana andavanandro ny mponina izany. Amin'ity commune ny Ambalatany, commune rurale ny Bonamaro ity. Viltraina araka izany ny mponina. Tena sahirana misy zany eto zao miaina amin'ny rano satria le vovo zany isaka amin'ny fotoanany maitany karaha izao io dia tsy maharaka io vovo. Dia gn'abetsana eto efa mitombo fa maro nefa vovo raiky foana, raiky nisy namboariny fidy ery andrefary efa maty zany tsy mivoaka rano firy. Rano kely de kely zany mivoaka ao. Dia manomboka volana septambra zany efa tsisy rano amin'le namboariny fidy io. Fa ity namboarina ity zany timpo nefa mba nangadiany fokon'olo io zany mba maharitraritra kely nefa tsy maharaka na isan'ny mponina amin'ity quartier ity agnatin'ny fokotany Ambalatany ity.
tsy lavitra misy ny Mahajanga voalohany misy ny commune rurale ny Bonamary aty amin'ny Mahajanga faharoa lavitra ny afo ny Kitay tsy hitany fanjakana tsy hitany tondra na Mahajanga na Andrenivohitra Madagasikara voatsela dia nandalo tamin'ny Mahajanga faharoa ity ny ministra tamin'ny fotoanandrony makasika ny tsy fisian-drano amin'ny toerana ity nefa dia dila tsy miverina tsony hatramin'izao fitaranana izay ataon'ny mponina ho an'ny mpitondra fanjakana. Mivoatra be ankehitriny ny fikarohan'ireo firenena matanjaka ny amin'ny ady amin'ny vaksiny fanefitra amin'ny Covid-19 ny fantatra loatra eto izany dia Royaume-Uni no firenena voalohany iroso amin'ny fanandramana ity vaksiny ity. Asin'Andriamalala sy Andrakotomalala no tatitra ny andindininy vaovao. Miazakazaka samy manao izay hoafany ireo firenendehibe sy matanjaka amin'ny fikarohana amin'ny vahaolana isorohana ny valanan-retina coronavirus maneran-tany. Raha ho an'ny Royaume-Uni manokana tena nanapa-kevitra ny tompona ndraiky mpanjakana any atoerana fa iroso amin'ny fampiasana ny vaksiny antsoina hoe Pfizer-BioNTech izy ireo. Efa notsondromina n'ity vaksiny ity ny Prime Ministre any atoerana iray volana lasa izay raha tokany verina tratry ny coronavirus ity Prime Ministre am-perinasa ity. Tsy misy atahorana ity vaksiny ity raha araka ny vaovao avy any atoerana hatrany. Amin'ny herinandro avy io dia efa irosona ny fandromana ireo marary ny coronavirus izay any Royaume-Uni. Amin'ny lafim-baovao ny politika kosa indray dia manoloana ny antso-jay atao amin'ny filoha Karavalomana amin'izao fotoana izao dia hita fa maro ireo fanehoan-kevitra ary na dia ny samy ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ny pomba ny fanjakana amin'izao fotoana izao ary dia hita ho misy ho fifanipahana ny hevitra izy ireo fa na dia diny Asin'Andriamalala sary ny Andrakotomalala sy Tahiry Niaina. Raha iverenana ny zava-nisy ny alady lasa teo dia tonga hatrany am-piangonana mihitsy ny mpitandro filaminana sy ny lehibe ny distrika ny Soavinandriana. Toy ny hoe isambotra jiolahy rain-tany ireny mihitsy ny fitaovam-piadiana sy ny fiaviana ireo mpitandro filaminana. Tonga hatrany anatin'ny faritry ny fiangonana ny vavahan'ny filoha Karavalomana mihitsy aza moa izy ireo. Minitra vitsy tao riny ity tranga ity dia nininana naparitaky ny pejim-pomba ny fitondrana fa noho ny fampiasan'ny filoha Karavalomana fiara misy girofara no anton'ity fihetsiky ny mpitandro filaminana ity. Mazava nefa ny filazan'ny lehibe ny distrika izay niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana fa ny fandrarana tsy amory vahoaka no anton'ity fandefasana mpitandro filaminana hatrany am-piangonana ity. Ina tena ato zao satria zay zany ina problema mba tsy sinina hoe fivorivorina dia ampiangonana resy tsy vorona tsy any ampiangonana tsy misakina ny vola ampiangonana zay fa sao dia mivoaka ivelan'ny fiangonana mamolivoly olona dia zay no antony anaovanay an'izay aty ampiangonana ve natao non tsy nahita any ampiangonana zay fa mivoaka fotsiny raha mivoaka dia misy fivoriana ivelany dia tsy mety. Inona natonga anay aty ampiangonana natao ohatran'izao nga mbola tsy misokatra ampiangonana firavan'ilay fiangonana zany hoe après ny fiangonana anao sady mamory olona aty ivelany dia zay no za fa lazanareo za tsy mamory olona mihitsy zay afaka mandeha anao fa tsy anareo kokoa ny baiko mihitsy amin'ny anio efa tresaka zay fa afaka mandeha anao Karavalomana za tsy mananareo fa fantatrao fa chef district manatanteraka baiko mampatony fitondrana tsorana amiko mihitsy mba limbidia satria na vizavian'ilay mpiangona raha mahamenatra maro. Mazava araka izany fa atsonjay sy raha matahorana fotsiny ihany ity fihetsiky ny fanjakana atao amin'ny filoha Karavalomana ity. Tahotra fotsiny ihany ny anarana Karavalomana sy ny antoko-panohitra ary tsy mahagaga raha misafiritaka toy izao ny serasera ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony sy ny pejy Facebook ny pomba ny fitondram-panjakana. Vaovao mifampitohy amin'izay dia mbola asiana nohina ny maro ny fihetsika nataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpitandro ny filaminana tany Soavinandriana iny hany ka maro ihany koa ireo fanehoan-kevitra politika mifandraika amin'izay araka ity tateriny Asin'Andriamalala sy Andrakotomalala ary Mathieu Prince. Lasa fitaovana eo am-pelantanan'ny fitondram-panjakana anaovana raha matahora ireo tsy mitovy hevitra aminy ny mpitandro filaminana sy ny fonja. Ankoatr'izay dia manao ririndasa tsy tsaroana ny mpitondra fanjakana rehefa tonga eo amin'ny toerany. Tsaroana tsara mantsy ireny hetsika nataon'ny solombavambahoaka 770 anao tatitra teny amin'ny kianjany 13 Mey ireny ary afaka nanao tatitra tsara izy ireo. Ankehitriny dia rarana indray ny solombavambahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anarany Antokotimo isak'izay manao fitetezam-paritra anao tatitra amin'ny vahoaka. Ny faran'ny herinandro lasa teo indray dia ny filoha Karavalomana indray no asaina raha ny mpitandro filaminana hatrany am-piangonana.
fa manahirana ty fanjakany ty aloha lay filoha teo aloha Marc Ravalomanana renitranga misy am'izao fotoana ka zay le mihinana mambolony zany adino dolidolo le hoe manara-penitra sy le asany tany fa manjary lasa le instinct de survie zany hoe le maheo an'ny tena sisany mila arovana de manjary manaonao foana zany a eo amin'ny fomba fiatrehana lasa dino hoe ny tombontsom-bahoaka manoloana an'izany indrenjara tsy le hoe tombontsom-bahoaka fotsiny ara no adino fa le mahampitondra azy mihitsy ny tena adino satria ny atao hoe mpitondra nge ny voninahitra iny voninahitra entiny saloran'ny président république iny maha président république izy azy iny gne ka natolotry ny olona tamin'ny alalana démocratie fa tsy ny salorany midika n'le hoe ny saloran'ny olona ianao zay le hoe fahefana miainga miainga avy amin'ny vahoaka de manjary lasa efa lasa matahotra izy zany hoe so esorin'ny olona ty amiko ary ty fahefana ty le voninahitra zany de manjary lasa manao raha matahora manao didiky zafe lehibe nefa moa zany tsy tena haritra zany eran'izao tontolo zao zany tsy tena haritra avy hatrany moa tompoko lasy tompoko vavy aorinan'izao fotoana rahantsika eto zao dia hoarahanao ao anatin'ny fandarana resao aloha tsy amin'ny ampahany fa izy manontolo indinika ny rahana tamin'ny Indrenjato Vonson sy Guy Maxime Ralese no iny izay ihany koa no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao ateto amin'ny MBS ankasitrahany ianao tany tokantrano tsy misaraka aminay ankasitrahany ihany koa ireo teknisianina sy ny mpanao gazety miara-misalaha amin'ny fanatotosana ity vaovao ity ny tenanay dia mirary ny sosiny tsara indrindra samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko